Hisokatra tsy ho ela kosa ny taom-piontazana Letchis ho an'ny hoiny avy amin'ny fivondronan'ny ny mpandraharaha Letchis na ny gel eto Madagasikara. Maherin'ny 5,000 taonina ny vokatra Letchis ho aondran'i Madagasikara makany ivelany amin'ity taom-piontazana ity. Manodidina ny 9,000 ka hatramin'ny 7,000 taonina eo ny Letchis aondrana makany ivelany amin'ity taom-piontazana 13,400 14,400 ity. Araka ny nambaran'ny mpikambana ray ao anivon'ny fivondronan'ny mpandraharaha Letchis na ny gel. Raha pitsy tokoa namoaka ny daty fanokafana ofisialy ny taom-piontazana 13,400 14,400 ny faritra atsinanana araka ny fanazavana nomenanay. Raha araka ny tokony ho izy dia amin'ny 17 novambra rano any io daty voalaza io ho iatrany ny fanazavana nomeny gelanay. Efa vonina avokoa ireo mpandraharaha misahana ty sehatra ny Letchis ity amin'izao fotoana izao. Ary efa nitomasina avokoa ny akamarony hiatrika izany fisokafan'ny taom-piontazana izany. Araka ny fanazavana nomenanay hatrany dia tsara ny vokatra tamin'ity taom-piontazana ity satria feno ny fepetra ara-toetrandro. Ny firenena Europeana ihany isan'izany la Frantsa no tena mpandray ny vokatra Letchis avy eto Madagasikara. Amin'ity taom-piontazana ity ary dia mieritreritra ny handavaka tsena iraisam-pirenena hafa ny gel. Ho tsonjovina ihany koa nefa ny tsena eto toerana.